Miarabantsika rehetra indray tonga soa tao anatin'ny fandaharana Aleo Resahana Anao Sehatra amin'ity aliny sabotsy fa 9 ny volana martsa 2024 ity dia asaina mpanajana itsika vavy sy tompokolahy anaraka hatramin'ny farany izay ady hevitra fanehoan-kevitra fifampizarana hoentintsika atao anatin'ny fandaharana Aleo Resahana Anao Sehatra izay amin'ity alina ity. Ety ampiandohana ihany koa dia asika atao ny manaraka an'izay fandaharana izay ao amin'ny page Facebook Record Madagasikara amin'ny maha-olom-pirenena ihany koa azonao atao ny mametraka ny hevitrao any anatin'ny commentaire ao anatin'izay fandaharana Aleo Resahana amin'ny page Facebook Record Madagasikara izay. Iresaka mahakasika ny ataontsika hoe somary nafapana teto amin'ny firenena tao ao ny fanehoan-kevitra mikasika ny lalàna manamafy ny sazy ho an'ireo tratra manolana izay nitondrana fanovana moa izany tao anatin'ny fehezan-dalàna famaizana na ny code pénal isika amin'ity alina ity. Ao anatin'izay dia nanasa vahiny anankiroa isika hitondra ny hevitra izy ireo sy fanakalo hevitra ao anatin'izay oraray raha antsika atao anatin'ny fandaharana izay. Ny voalohany Andriamatoa Dany Rakotoson izay mpamakafaka fiainam-pirenena miarabanao tompoko tonga soa eto amin'ny plateau any Aleo Resahana eto amin'ny Record Madagasikara. Miarabanao Madame Manou ary mankasitraka tanteraka amin'ny fandraisana antenanay. Miaraba ihany koa anareo mpijery ny fahitalavitra Record ary manaraka ny fandaharana Aleo Resahana. Ankasitrahana tompoko ny famaliana ny fanasana. Ny vahintsika manaraka Andriamatoa Janirina mpamakafaka ihany koa miarabanao tonga soa indray eto amin'ny plateau any Aleo Resahana. Miaraba Manoa dia miaraba namana, miaraba ny teknisiana, miaraba ny ekipa rehetra, miaraba ny mpijery ihany koa sy ny mpiaino an'izao fandaharana izao mankasitraka amin'ny fanasana. Ankasitrahana indrindra tompoko ny famalianareo ny antso araka ny fanambara teo dia hifampizara isika ao anatin'ny oraray mikasika an'izay lalàna manodidina ny resaka fanolanana izay fa ny tena tanjosika ihany koa dia hitondra ny hevitra avy ny amin'ny tsirairay ny amin'ny hoe ny tena tokony atao ihany koa ny soso-kevitra raha tena te hiady amin'izay fanolanana izay isika hamongotra amin'izay trangana fanolanana izay eny anivon'ny fiarahamonina izay iarahany rehetra manaiky fa tranga tsy tokony iseho ary tsy azo ekena mihitsy eny anivon'ny fiarahamonina eny. Ny ataontsika hoe fanontaniana hitarihana azy Andriamatoa Dany Rakotoson mitodika aminao avy hatrany nisy ny lalàna 2024 tsy mpitahotrahotra iray farany teo iny izay efa nandalo teny anivon'ny anteny miram-pirenena sy ny anteny miran-doholona. Efa nandalo ihany koa ny ataontsika hoe contrôle teo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana izay nitondran'izy ireo fanamariana vitsivitsy moa ary dia efa niatra izany nanomboka tamin'ny 9 febroary lasa teo rehefa nisy promulgation ny filohan'ny repoblika. Ianao fantatra tamin'ny sehatra fanehoan-kevitra any amin'ny resaka fanabeazana ihany koa ny fahitanao mpamakafaka eny anivon'ny fiarahamonina ihany koa ianao ny fahitanao an'iny lalàna iny sy ny nandraisan'ny malagasy amin'ny ankapobeny an'izay fanovana nentina tamin'ny lalàna manafay an'ireo tratra manolana izay. Ny zavatra mariako voalohany angamba aloha mila fantarina hoe taiza moa ny voan'ny resaka iny voalohany. Dia samy nahitsika fa tamin'ny investiture ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao tamin'ny deuxième mandat. Izany hoe lasa promesse présidentielle moa ilay izy. Dia aingana be mihitsy ny fivoahan'ilay lalàna ao anatin'ny 2 volana dia efa tonga hatramin'ny décret sy ny anaghitra rehetra. Izay zany izao ny situation misy. Amin'ny fijeriko azy manokana tadidio tsara fa ny resaka fanolanana tsy zava-baovao. Efa misy foana ny resaka fanolanana fa tsy nahitana fandraisana ndraikitra zany hatramin'izay ka tonga izy no io zavatra io zany dia nitohy foana. Dia nahagaga nefany ao anatin'ny fotoana fohy dia tonga dia lasa nisy resabe dia lasa misy une fois misy ny resaka zavatra anankiray dia ohatrany lasa hoe be da be ny olona lasa hoe ohatrany hoe betsaka ny lasa misy fanolanana ao anatina fotoana fohy. Dia eo mametraka fanontaniana ny tena hoe efa zavatra namboarina ve izy mba hivalidena aingana an'ilay promesse présidentielle sa tena hoe ao anatina fotoana fohy dia mirongatra tapaka ilay zavatra anankiray izay zavatra tsy
tsy marina ao anatina situation économique na ao anatina situation sociale hoe ao anatina fotoana foy de misy rongatra tapoka le izy fa zavatra efa nisy io zavatra io hatram'izay fa tsy nisy fandraisana andraikitra de lasa ohatrany hoe propagande fotsiny natao tao anatina fotoana foy de raha malala fa na ny fahitalavitra ny ivelany ara namoaka zavatra ohatran'ireny hoe nisy toerana teto Madagasikara tonga de nisy fitsaram-bahoaka maty le ranga no izay resaka mandeha zay ka zay zavatra zay no isan'ny mampalahelo foana amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao matetika lasa ohatrany ina re milazana zany hoe lasa anaovana resaka le situation le ino zany le tranga misy ohatran'ireny zavatra reny satria maro be ny tranga misy eto amin'ny firenena de za mahita hoe lasa fanaovana diversion ve le izy satria raha malala ny resaka lalana zao fahasombany lalana miteny reny ny Union Européenne amin'ny resaka fahasombany lalana amin'ny era rehetrarehetra hoe misy miliara be da be tao amin'ny fer tsy nanamboarana ny lalana nisy vola fanampy nomenay tsy nanamboarana ny lalana misy zavatra misy sehatra be da be zany misy na eo amin'ny social io na eo amin'ny resaka économique io na amin'ny resaka anina izay tokony hamana olana fa tsy tonga de anaovana ohatrany hoe tsy haiko hoe vao tonga ao amin'ny fahefana ve za de tonga de mampiseho an'le zavatra ohatran'izay zavatra zay zany hitako hoe raha fijeriko azy manokana marina fa tsisy manaiky an'ireny zavatra reny tsy ekeny zany fa le vahaolana andraisan'ny fanjakana anazy ny tokony efa manana politika hatramin'izay izy fa tsy hoe akory hoe rehefa tonga amina deuxième mandat ny fitondram-panjakana de amoaka zavatra ohatran'ireny Akasitrana tompona malazay fanontaniana ataontsika hoe fitariana izay mitovy amin'izay ihany koa hitodika ato amin'ny hajanirina fahitanao ataontsika hoe ny fandraisan'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny sy ny eo amin'ny sehatra nasionaly ny fivoahany ny lalàna iny. Marina moa ny tenin'ny namana teo hoe tonga de nalaza le izy ary tsika mpiasa amin'ny eny aman-jery anisan'ny voyan'le izy moa zany io moa zany phénomène social lasa ratage koa moa zany le izy raha vao tsy resahana de io ohatran'ny événement rehetra nitranga teto amin'ny firenena na tany ivelany ohatra hoe roro zany zao nisy taona tena nalaza fa iza moa no miteny fa tsisy mpitsindrona sy mpifoka an'le zavatra tsony amin'izao fotoana zao fa lesy koa zany etsy an-dany misy karazana projet ihany misy efa vinavina lavitrezaka sy ny sisa fa iny moa zany côté politique sy ny sisa fa ny anazy zany amin'ny mahateknisiana ana no somary tiako hidirana hoe amin'ny lafiny iray aloha mampanao investigation amin'ny teny de misy fotoana tena tsapa mihitsy ireo victime zany la sibatra tena hoe tena mampalahelo aloha araka ny tena namana hoe tsisy maniry ho amin'izany ary ny fitandremana an'ireo zazavavy kely tsy zazavavy moa fa na ny zazalaza dia lasa mitombo ny fahasairana ny ray aman-dreny satria ny nalaza be le izy voaka tamin'ny filan-kevitra ministre moa zany ny isa nisy namana ao amin'ny organisme international amin'ny le miasa ny ivelandreo monina sy mipetraka eto Madagasikara ny antso de hoe ahoana ny fomba namarinana an'io sy ny sisa de mivaly tenika moa de hoe antanio ny conseil des ministres fa io moa zany ny taremarika ny isa navoaka ny zareo fa tateo arina tokoa izy lasa resabe ary samy manana ny version fa mampagagana fotsiny hoe misy antenaina hoe tokony hiteny ao anatin'le izy ny société civile ny fiangonana ny mpiaron'ny zon'olombelona ny mpanohatra naneo fitondrana tsy ho izy rehetra koa aza no miteny le izy misy olona zany tsapa ihany hoe tsy miteny eo ambadika le izy ny antony de ny hoe mbola mijery zany zareo hoe ho aiza ny akon'ity satria ino zao ny Union Européenne efa naneo ny heviny diplomatiquement moa zany fantatritsika tsara fa amin'ny resaka relation internationale ny diplomate zany tsy mpiteninao zany fa ny diplomate rehefa miteny izy hoe oui peut-être zay rehefa miteny izy hoe peut-être non zay fa rehefa ny diplomate miteny hoe non non c'est non de io moa zany lasa nihitatra be nakany amin'ny affaires étrangères sy ny sisa fa io zany ny nama mampametra-panontaniana ana indrindraindrindra ny fiangonana na ny zokony na ny zandrany tena tsy naharenesam-peo mihitsy mahakasika an'ity lalàna ity ny ACC moa no tompon'ny fanapahan-kevitra farany de efa namoaka izy iny fa fahitako azy misy loi de la gradualité ihany le izy misy somary mesure de clémence ihany hoe rehefa ohatran'izao rehefa ohatran'izao de tokony ohatran'izao fa zay moa zany le lalàna efa io le lalàna isika tsy notezaina hoe hanohatra na hoe hitsipaka ny lalàna fa misy taona ihany nefany mampametra-panontaniana ihany ny lalàna anankiray satria napetraka le izy de niako le izy tsika zany zao anatina fiarahamonina violence de
dia zay moa misy fotoana le analizin'zareo any ivelany lasa hoe miverina somary amin'ny taonjato taloha zany Madagasikara raha le fanasaziana zay nefany a misy fotoana efa be desin'ireo tompona andraikitra ambony foana indrindra amin'ny miaramila isika mpanao fediverana hoe nareo matetika raha vao misy maty a ny dahalo na ny jiolahy dia mipotra daholo nareo droit de l'homme fa izay miaramila na mpitandro filaminana raha misy maty a dia tsy heno mihitsy ianareo dia ohatran'ny hoe sanatria miaro ny mpanolana tokoa dia lasa tsy miaro nylay lasibatra fa verina amin'ny teny namana teo aho hoe nahoana aloha dia tsisy fiombana velively a ny asa ratsin'ireo mpanolana ary miombona alahelo a sy ny fijaliana ho an'ireo izay mangerifiry mizaka an'izany fa na izany aza ilay lalàna dia araka ny efa voalaza teo hoe anti-herisetra le izy a herisetra violence miteraka violence dia miteraka valifaty mbola misy akony be dia be ary lefa notanian'le olona tao anaty bus ary dia hoe ity moa zany ohatra le rangano nanolana dia avy eo a fisirina izy dia le vadiny zany a mba mangataka aminy nefa tsy mahazo dia ahoana indray lalàna am'izay afaka mangataka divorce ve fa rangahy efa vosotra na ohatran'izany ohatran'izany zany zao lalàna mbola miteraka akony be dia be za moa zany a côté juridique zareo mpahay lalàna no anakinana ny toyan'izany fa tsezaseza tsy aritra ihany izay nambarany Andriamatoda ny Rakotosan teo hoe ohatry ny hazakazahana tao anatin'ny fotoana fohy a 2 volana teo dia efa nivoakatra amin'ny promulgation ny lalàna iny ary efa miatra avy hatrany izy a iarahantsika rehetra mahafantatra fa tena nivon'ny fiarahamonina anisan'ny niteraka resabe tao anatin'ny lalàna iny a ny castration na ny famosirana ny hevitra manokana tompoko a inona le tena antony na tonga n'izay fepetra anankiray izay niteraka resabe eny anivon'ny fiarahamonina tsy ampifanazavana mialoha ve sa ny fandraisan'ny malagasy azo no tsy tena azony loatra fa nanjavozavo sa aminao manokana inona ny mahatonga n'izay resabe mandinona ny castration in'izay raha vao miresaka castration angambantsika aloha dia matetika ny saka no anatin'ny lohantsika menakavy amin'izao fotoan'izao izy ny olombelona mihitsy no anaovana resaka ary avy any amin'ny fiarahamonina ohatra ny lasa misy resaka moa tadidio tsara fa raha mahalala ihany ny fahantrahana ara-tsaina ny mahazo ny vahoaka malagasy tsy tao amin'ny le fomba le fampianarana manao famakafakana na fampianarana amin'ny zavatra rehetrarehetra hany ka ohatra ny raha vao misy fait divers mipotra dia zara raha aloha misy fifosana sy anaovana resaka ka fisian'le resabe eny amin'ny fiarahamonina angamba tsy atao mahagaga zay zavatra zay ary indrindrandrindra koa hoe vao maika hoe mikasika ny maha olona mihitsy le izy fa tsy hoe akory hoe tsy fantatra hoe zavatra hafa hoe tsy fantatra hoe miraha miresakitsika hoe téléphérique dia hoe resaka tsy prioritaire zany fa tia tena mikasika amin'ny maha olombelona mihitsy zany no sady anisan'ny zavatra misy anankiray mba mahafinaritra rehefa mitonga ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao dia nametraka izy hoe nametraka ny axe stratégique anankitelo izy dia anisan'ny voalohany indrindra n'le maha olona dia nefany a jereko misy incohérence be miresaka maha olona ianao a dia tonga dia miresaka ianao hoe castration zavatra atao hoe manolana marina fa tsy mety le izy fa ny zava-misy dia zao anivelany ihany a zavatra miseho anivelany dia efa nielan'ny firenena rehetrarehetra zany atao hoe condamné à mort zany tsy mitsahatra nefa ny famonoana olona fa misy foana fa mifoanana io satria tena ao anatin'ny resaka droit de l'homme ntsika dia amin'izao fotoan'izao a itsika mametraka ny axe stratégique ny fitondram-panjakana hoe anisan'ny voalohany indrindra le maha olona dia nefa ny ianao mamoaka zavatra incohérent tsy miara-tsy mifanindra aminy io resaka castration mikitika an'le maha olombelona ary mipetraka ny zavatra miseho anankiray mba ahoana marina moa zany situation amin'ny vadiny sy ny rehetrarehetra amiko moa aloha voalohany indrindra aloha io zavatra io amiko olona mahararisaina no manolana ohatran'izay zavatra zay hitako hoe efa zany hoe olona mahararisaina zany ary matetika ny zavatra miseho any amin'ny resaka tribunal rehefa mahita hoe ny olona mahararisaina tsy azo tsaraina na zala amin'izany fa eo foana no tokony lanjalanjainy ny fitondram-panjakana ny fomba hisehoana ny zavatra sosialy indrindrandrindra amin'ireny zavatra ireny satria mila lanjalanjainy le zavatra ireny fa tsy ao anatina tsy propagande reny na zavatra anankiray ary rehefa naplazy monsieur Hadja teo hoe tsy nahinona feo satria le temps de recul mihitsy ahafana mandinika ny zavatra iseho rehetrarehetra sy ny tokony atao raha vao miteny izy manko amin'irenika dia ohatrany hoe izy zany pour an'le anina ny fiangonana ny ray aman-dreny ara-panahy dia zay zavatra zay tsy ahafahana miteny en plus nefa le zavatra rehetra aingana be ny fisehoan'le izy dia tonga dia efa mivany azy dia manaiky ny azy dia mivany mandalo azy le zavatra dia manaiky daholo le olona rehetrarehetra satria promesse présidentielle le zavatra raha vao amin'ireny izy miteny hoe aloha miandry kely dia lasa anana tsindrareo mety veritsezany akabetsahany
de zay zavatra zay no raha eo am'resaka fiarahamonina raha mahalala ny situation misy amin'ny miteny zany no an'ny fiarahamonina fa zara raha misy andreny fa misy azo atao hoe loza mitatao satria tena fa maro sahady ny fitsaram-bahoaka nisy na avoakan'ny Anao manjery moa zany hoe misy zavatra ohatran'izany de tsisy fitsarana tsisy nininona fa de tonga de tsy fantatritsika ny zavatra ny seho marina atao fa aingana be le fisehony de zay zavatra zay ny tokony tadiavina mitondram-panjakana tsara ny rehefa misy zavatra ohatran'ireny tena mila dinihana satria ndraindray fanitsiana ny tokony atao fa tsy tonga de fakana lalàna extrême be tonga de hoe tsy maintsy zao no atao. Ny hevitry hiajanirina manokana mahakasika an'izay tsy tena azon'ny malagasy ve sa inona no nahatonga n'izay resabe manodidina ny castration zay? Lizy moa voavoagoavana be lizy tao anatina fotoana foy de mazava ho azy aloha zany misy côté-na fanabeazana sy fampitambo avao tsy ampy ihany aloha de misy tsy azony ihany fa tiako hiverenana kely ihany le resaka hoe mitatra be lizy de hatrany amina fitsaram-bahoaka ireo namana any ivelany moa zany vao niresaka an'io de hoe mila fahamalinana indrindra ho an'ny lehilahy zany fa mety tondromolotra fotsiny de lazainy hoe io nanolana na misy tale anankiray zay ny teny izy hoe mila mitandrina leso izy rehefa mitondra tomobile de hoe fanahoana satria ozy misy namako zay ozy izy mitondra tomobile de nisy namo tampoka ny varavarana dika zay zany mila idina ozy izy ny varavarana fa io izy nisy vehivavy niditra avy any de efa nitondra atin'akanjo de nasiany yaourt sy ranom-bary de avy eo nkikika hoe naolany de avy eo am'izay ny fitsaram-bahoaka tsisy laboratoire namarinana hoe ohatr zany zany mety ho vokatra io zany mitaky fahamalinana be dia be eo anivon'ny fiarahamonina sy indrindrindrindra ho an'izay atahorana voakasika fa mety hoe fifaninanana ara-barotra na ara-politika na de avy eo mitatra ihany moa zany le resaka eo anivon'ny fiarahamonina ny hoe io ny problème eto amintsika de ny lalàna misy fotoana mafy be ho anna saraba be am-bahoaka na ho anna couche sociale ohatr'izao fa misy lalàna mafy be misy olona tena tsy ho voakasika eo mihitsy de mampametra-panontaniana tokoa le satria itsika manana ny fonja ohatra hoe inona moa izy teo ohatra hoe migadra mandra-pahafatiny fa misy olom-boafidy moa efa niteny iny hoe na ny amponja re misy manolana de midika zay zany hoe inona lalàna tokony atao am'le resaka fanolanana de ihany keo le resaka hoe areti-tsaina le izy aloha tena marina tena areti-tsaina satria fantatritsika rehetra indrindra amin'ny lafiny anthropologie fa ny biby raha voateraka dia mahafantatra ny ray aman-dreniny fa rehefa lehibe am'izay izy de tsy mahafantatra ny reniny dia manao rapport sexuel amin'ny reniny fa ny olombelona au contraire an'izay teraka izy de tsy mahafantatra ny reniny na ny rainy fa rehefa lehibe am'izay izy de fantany hoe ny reniny dia fady azy zany fa ny zava-misy nefany ny inceste tsy hoe zao vao nisy fa ity moa zany resaka fanolanana de ny akamarony indrindra tato ato de saika ray na ray kely na ray niteraka mihitsy aza na fianakaviana akaiky na olona mahafantatra no nanatanteraka le izy ny tiako lazaina de ny hoe lasa ilay mahabiby ny olona indray no lasa matanjaka be ao anaty lisika miverina amin'ny teny namana teo hoe somary misy areti-tsaina ihany io ny areti-tsaina nefany fantatritsika tsara fa aiza ny toerana tokony hitsaboana ny olona marary-saina de io ihany keo nefa tsy azo lazaina fotsiny hoe areti-tsaina satria ny olona rehefa tonga any fitsarana afaka miteny fotsiny zany adaly za marary-saina za sy tokony tenako za fa io koa zany misy fipetra be dia be tokony apetraka ihany mbola idirantsika moa zay rehefa aveo fa somary atsidika ihany hoe ilay fiarahamonina misy atsika ny ohatra hoe resaka réseaux sociaux ny mibanaka be le izy le baranahitra sisa toraka zany ihany koa ny fiainan'ny tanora le goragora rehetra io zany de lasa zao mivokany de ho contrepartie am'izay contre force an'izay hoe goragora zay de lasa nanao didi-jadona tena hoe ity lalàna mafy be ty no vao mafy de ataona moa fa tena mafy le lalàna nefa mahatsiaro andrareo latina hoe dur lex c'est de lex la loi c'est dur mais la loi c'est la loi noho izany zany efa io aloha zany le lalàna dia tsy maintsy manana andraikitra ny ray aman-dreny mananjanaka nalàna vavy satria tsy ny vavy ihany no voaolana de tsy maintsy manana andraikitra bebe kokoa ny ray mpianakaviana
fa misy fanontaniana mbola mipetraka ihany koa ny mano ohatra le nitranga voingana ohatra hoe tamin'ny alalan'ny hazo na ny tanana no namsirany no nanaovan'ny fanolanana dia ahoana indray zany ny lalàna amin'iny hoe ny tanana zany no asiana le simika sa castrena sa vehivavy koa possible manolana ohatra dia ohatraohatr'izany zany mbola pitsopitsona lalàna be dia be ny dikan'izay mbola tsy farana tanteraka ty ady hevitra ty fa mbola hito io ary eo ny hitondrana ny hevitra ny hoe sao dia mba misy fanampiana ihany amin'ny lafiny fanabeazana amin'ny lafiny lalàna hafa ihany koa amin'ny lafiny fiarahamonina amin'ny lafiny haino aman-jery fa ny ankoatr'izay manko lasa mitehaka fotsiny dia hiaran'le izy avy eo dia rehefa miatra le izy izay vao efa tara foana zany matetika vao mandray fanapa-kevitra izay ny hevitra manokana mahakasika an'iny rehefa mihaino ny zany ataontsika hoe fifampizarana hoentin'ny andaniny sekilany zany dia miara-manaiky ny rehetra hoe mbola be dia be ny fanontaniana mipetraka sy manitikitika ny olom-pirenena mihitsy mikasika an'ity lalàna amin'ny resaka fanolanana ity rehefa mihaino an'izay ihany koa dia lasa alaim-panahy metraka fanontaniana hoe tena tsy vahaolana na omby iadina amin'ny fanolanana tokoa ve ny namoahan'ny fitondram-panjakana ny lalàna farany teo iny raha ny hevitra manokana Danira Godson. Sarotsarotra ihany no nivalin'izay fanontaniana petraka izay madame Manou satria be da be ny paramètre mitranga mety hipetraka zany satria hoe vahaolana marina fa tsy vahaolana le izy. Ny fomba fisehoan'izy ao anatina fotoana fohy aloha manaitra. Ao anatin'ny olona salamasaina angamba mety raha hoe olona salamasaina manao an'izay eloka zay angamba ny aloha mety hisy azo atao hoe raha pourcentage no resantsika mety hisy fienana fa ny olona adala moa adalo ihany. Ny zavatra misy matetika zany zavatra zany mahatonga nisy cause à effet ao izy ny fiteny vahiny mialatsiny hoe nisy antony nahatonga an'izay zavatra zay ka namahan'le antony nahatonga an'izay zavatra zay hoe zay lalàna ny raisiny fitondram-panjakana tonga dia lalàna mafy be zay sa ohatrany hoe lasa tsy ratsaha fotsiny androany fa rehefa mandeha ny ela dia ohatrany voamera miincité an'le adala rehetrarehetra hoe ndao anao zay no ataoko hoe mila mitandrina tsara foana fitondram-panjakana rehefa moka zavatra ohatran'ireny satria tsy mialatsiny tsy oeraoera ohatrany hoe navita lalana na hany io fa resaka ara sosialy ary ny fitondrana olona zany hitanao fa amin'ny resaka fanabeazana miteny foantsika hoe rehefa mitaiza dia ohatrany milalao fotaka rehefa piretinao mafy loatra izy dia mipirisaka eto amin'ny tanana rehefa lalaovinao izy dia mirava ho azy fotsiny ka izay zavatra zay no ilaina mihitsy fifandiniana eo amin'ny fiarahamonina fa tsy avoaka amina zavatra tapitapoka ohatran'neny hoe manao investiture dia ite-apiseho hoe mandray andraikitra ianao dia zavatra tena any amin'le tena hain'ny maha-olombelona mihitsy no kitianao zay zavatra zay zany mila izahany fitondram-panjakana tsara ny mandanja landra sy mandinika hoe aleo diniana atsona ny ray aman-dreny akam-panahy atsona ny ray aman-dreny akadrazana atsona ny mpanao lalàna dia mandinika ny cas social tsika hoe reto ny zava-misy amin'izao fotoana izao eto amin'ny firenena reto ny statistika inona ny tokony atao atao ny lalàna tsy maninona fa na ao anatina enim-bolana na ao anatina herintaona mila mandinika tsara tsika fa tsy ao anatina 2 volana le dia ivoaka le izy ka raha manontany ianao hoe anova zavatra ve zay sarotra be ny hamaly an'izay amiko. Mitovy amin'izay ny fanontaniana ato amin'ny ajanirina mety ho vahaolana tsy nahomby ve zany ny fandraisan'ny fanjakana ny ataontsika hoe fepetra fanamafisana ny lalàna iny mikasika ny trangana fanolanana raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao ny hevitra manokana to. Ny tranga no voalaza hoe mitombo fa hoe ny lalàna ve moa tsy vahaolana izy io vao hanomboka ampiarina zay moa ny atao hoe lalàna ny lehibe na amin'ny toeram-piasana io na amin'ny orinasa io na amin'ny fokotany io na amin'ny fanjakana ray amanontolo ny lehibe no tokony andraikitra voalohany amin'ny fandaminana ao anatin'ilay faritra hiadidiny ao amin'ny territoirany sy ny pouvoirany dia izay lalàna voakan'io no eritreretany fa handaminana ny fiarahamonina ao zay tokoa moa ny dikany hoe lalàna raha iverenana raha namola volany atao hoe lalàna ry Jean-Jacques Rousseau sy ny sisa any amin'ny contrat social dia ny hoe raha vao misy olona anankiroa ao anatina fiarahamonina mihoatra ny ray dia tsy maintsy misy lalàna dikan'izay raha vao olona roa ny eo dia atsasaky ny sitrapony iray sisany eo fa efa fitambarany sitrapon'olona roa ka ny lalàna eto zany dia
navoaka le izy dia eritreretina hoe io zany natao hoe volonté générale hoarahany bus ny maro fa lizy moa zany niampy an'le matraquage be tato amin'ny hainy vakijery dia lasa ninalaza le izy dia eo zany raha treto aloha vao manomboka le izy mbola tsy voavaly zao de zao hoe mahava olana ve sa vao mainka aza miteraka olana ilay lalàna fa zareo moa zany no mitondra eo dia isika maha olom-pirenenantsika dia misy fotoana isika manana an'izay hoe fanekena izay fa ny manodidina an'zareo koa nefa ny président mety misy fotoana manana bonne foi ihany fa le manodidina azy tsy hoarany daholo dia ohatra hoe any amin'ny lafiny fitsarana ohatra raha sanatria mitranga le trangana kolokolo sy fanavakavahana sy le kinamanamana sy ny pot de vin sy ny sisa teo dia any zany dia efa hiteraka olana goavana le satria nahoana mahakasika ny vatan'olombelona le izy mahakasika ny tenan'olombelona mahakasika ny olombelona dia eo zany hidirako ihany le resaka azon'olombelona hoe tena ady nandritra ny atao hoe 3 millénaire angamba ny zany zavatra any satria efa talohan'ny zala nalaza tany amin'ny 5e siècle 6e siècle tany no niady tsikelikely an'izany zon'olombelona zany fa taty amin'ny fahazavana taty amin'ny siècle des lumières ao fikolaron'ny européenne zany vao tena tonga amin'izay hoe mitovy daholo ny olona rehetra dia lasa ampiarina hatrany amin'ny latsabato ary moa le izy hoe rehefa latsabato rehefa olona ray no manao an'iny safidiny dia ray ny anisana azy ka na any amponja ary izy dia raha mbola tsy voatsara dia eritreretina ohatrany hoe olona iray dia ady be nandritra ny taona arivo zany izay firosoana makany amin'ny zon'olombelona izay ao nefany misy contradiction ihany satria sanatria ohatrany hoe tsy miraharaha zoan'ilay lasibatra fa tena mampalahelo hoe mahita tokoa an'ilay lasibatra ohatra hoe potika tanteraka ny fitaovam-pananahany potika zany ny avenirany tsy anataranaka izy zany ny ray aman-dreny no mizaka an'iny ny traumatisme choc psychologique sy ny sisa misy akony be dia be fa izay zavatra izay tsy manamaivana an'izay velively fa hoe sao dia misy vahaolana ihany efa io moa zany lalàna fa mila mesure ihany koa io lalàna io fa tsy hoe ity lalàna dia tonga dia ampiarina dia sao dia misy vahaolana ihany akoatran'izay ihany koa fa raha hoe io lalàna io fotsiny taratra io zao fa hitatra io zavatra io manko hoe ity nanolana tranonjazana zazakely ny simba ary ity olona ity indray nefany jolay na dahalo nitifitra olona le olona mihitsy maty inona indray ary zany ny lalàna amin'izany satria misy le atao hoe moindre mal dia ny hoe iry aloha mbola velona nahoana fa iry nefa tena ny ain-dehibe mihitsy ny lasa dia inona zany dia hitanareo zany io zavatra io zany mbola hitatra zavatra be dia be ohatra hoe nisy olona sanatria nanapaka tanana dia verina ny an'le loi de talion ihany zany hoe ny maso efa ny maso nanala ny nifika anankiray ianao dia tsy maintsy alako koa ny nifinao anankiray dia io zany mbola hisy akony be dia be eo zany moa zany ny ilanantsika mandinika zany ny ilanan'ny saina hoe efa hitanao sahady ny otoy an'io any arinany ary efa mamisavisa sahady ianao hoe dia efa miomana ary fa io anie resaka ohatra hoe fanolanana zazavavy kely ny resaka fa raha fanolanana ny volam-panjakana zany ahoana raha fanolanana ny fananam-bahoaka ahoana satria misy vahoaka marobe ny maty ao ambadiky reny zavatra omena ohatra nefa ny tsy tonga any amin'le tena nomezana azy sy sisa io fanolanana io zany tsy hijanona amina resaka hoe fanolanana akizy fa ho ampiasain'ny fiarahamonina io teny hoe fanolanana io ianao nanolana an'izao noho izany aolako ianao na hoe ianao nanolana an'izao noho izany dia ovosiriko ny tananao ny masonao koa ovosiriko hitatra be ty zavatra ty zay moa zany ny lalàna taloha dia hoe lasa valifatany be dia be tao anatin'le izy dia valifaty dia lasa exponentiel le izy à la puissance dia mifara amin'izay fa raha resaka hoe io aloha zany mbola azo lazaina hoe maivana ihany io raha pitaina amina firenena hafa satria misy firenena ny mivoaka amin'ny gazety hitantsika foana reny hoe misy firenena kosa aloha tonga dia atao potona antona mihitsy tonga dia vonoina foaty ireo izay tratra manolana fa eo moa zany misy fotoana mahatsiaro ilay texte tany amin'ny terminal ny Victor Hugo ihany le hoe ino teziteo le hoe tany amin'ny misy olona
ho elohanao foaty dia ataonao ary amin'ny désert ary diana moa zany ny anaovan'ny eny amin'ny désert any hoe mba tsy ho hitam-bahoaka nefa ny antony fanameloana dia hoe mba ho anatra ho an'ny fiarahamonina dia teo zao a ny antsoantso zao no mpanao Facebook sy ndraidraitra hoe atao vitam-bahoaka mihitsy ny famotsirana azy dia zay zany zavatra ohatran'izany zany zao a mbola hitatra zavatra be dia be eo a ary tsy azo hisavosaina ny ho akon'io fa io moa zany ny eritreretina hoe hitamponé ampijanona any ity resaka fanoloanana ity a dia hisorana fitondram-panjakana moa zany nandray an'io fa ny atahorana fotsiny hoe sao dia mimitatra le izy ary ireo rehetra io moa zany ohatrany hoe tanana zatra mitsotra ihany mba tsy hitsotratsony zany le izy dia hoe alao ampiasana produit chimique na sansisa fa fanjakana zany amin'izay lafin'izay a mila mandray mesure ihany hoe ahoana tsy hitarany ty zavatra ty amin'ny fandraisana raikitra. Ezahantsika nentina tena mijery lavitra be mihitsy moa ny faneho-kevitra ato anatin'ny fandaharana Aleo Resahana mikasika an'ity lalàna vaovao a 2024 tsipika ohatraohatra iray a manova sy manitsy ny sasany tao anatin'ny code pénal ity amin'ny hoe fanamafisana ny lalàna amin'ny mpanolana mitondra ny fahitantsika manokana an'ilay fepetra noraisina sy ny voany ny lalàna iny ny fandraisan'ny fiarahamonina zany isika tao anatin'izay ataontsika hoe fizarana voalohany tato anatin'ny fandaharana Aleo Resahana izay raha toa ka ataontsika hoe mbola maro be ohatran'izany ny fanontaniana mipetraka tsy tena raha ny faniriany rehetra aloha dia hoe tsy hisy izay trangana fanolanana izay a ary raha eny anivon'ny fiarahamonina dia ny hoe mba tena ampiena ny trangana fanolanana ny fisian'iny lalàna iny fa manoloana ny fanontaniana rehetra napetrakatsika teo andriamatoa Danirakotosoa manokana zao teo hoe somary nampitsidika ianao ny amin'ny hoe tokony hisy fampidiniana lalina mihitsy a eny anivon'ny fiarahamonina hijerena n'ilay fototra antony mahatonga ny fanolanana afahantsika miady miaraka amin'io zay vao tonga ny amin'ny resaka famoahana lalàna raha ianao manokana tompoko no mitondra ny sosikevitra satria na inona kosa zava-misy a miara-manaiky ny rehetra fa tsy azo ekena ny isiana trangana fanolanana eny anivon'ny fiarahamonina raha ianao no manome sosikevitra ary ny amin'ny hoe raha tena tiatsika tokoa ary ny hoe andao ho resena ho fongorina izay trangana fanolanana eny anivon'ny fiarahamonina izay a aiza ho aiza ny fepetra tokony ho raisina ho an'ny fitondram-panjakana na eny anivon'ny fiarahamonina ihany koa afahantsika tonga amin'izay tanjon'izay. Voalohany indrindra aloha ao anatina fiarahamonina tsika ary ny tompona andraikitra voalohany indrindra amin'ny firindran'ny fiarahamonina dia ny fitondram-panjakana. Zay zavatra izay mila petraka tsara amin'ny laoniny hoe matoa tonga ny tranga ohatran'ireny a dia satria ny fitondram-panjakana tsy nandray andraikitra mba tsy hahatongavan'ireny. Mazava be ny fomba fiteny hoe gouverner c'est prévoir. Tsy tokony hisy mihitsy zany ny fanolanana satria ny fitondram-panjakana nefa nametraka tsara ny zavatra tsy tokony hisy izay fanolanana izay na eo amin'ny resaka fanabeazana zany na eo amin'ny resaka famoahana lalàna zany na eo amin'ny resaka fiarahamonina zany na eo amin'ny resaka raha-toe-karena satria tsarovy tsara fa rehefa ao anatina firenena mahantra ohatran'ny firenentsika ianao a dia mandengy ianao eny tanina reny na mandengy ianao nalakely mipetrapetraka eny daolona tsy vavy tsy lahy dia mipetraka ohatrany hoe tsisy aza veto amin'ity firenena ity zany zavatra zany andraikitra ny fitondram-panjakana hoe aiza ary zany le politika ekonomika atsika aiza le politika mba hisiany asa ho an'ny fiarahamonina satria rehefa miasa ngery olona reo tsy mihitatra ny sainy fa rehefa mipetraka ao anatin'ny tokantrano anankiray le vavikely na lehilahy kely dia eo le ray mivezy eo mandritry ny telo volana eva bolana mijery Facebook izy mijery film izy dia lasa mihitatra ny sainy zany zavatra zany tena zay le averako amin'ilay resaka misy cause effet foana ary ny fiarahamonitsika amin'izao fotoana izao noho tsy fahaiza mitata ny fitondram-panjakana hoe mba manao an'le création d'emploi mametraka tsara n'le fiarahamonina amin'ny tokony ho izy satria ny fiarahamonitsika tena mampalahelo mihitsy samy mahitsika eny an-dalana eny ny camion tonga dia tsy mivaky loha ny tôbila tonga dia mipetrapetraka ny taxi moto ny anona tonga dia raha malala zavatra hita iainana zany mandeha anao amin'ny resaka lalana simba be da be ny opa tsy mandeha ny opa tsy opa mahataon'ny akabetsana resaka amin'ny problème ara-piarahamonina zany ka zany zavatra rehetrarehetra zany na tiantsika na sy tatsika mba hatranga anankiray fotsiny resaka fanolanana fa tranga anankiray hafa koa ny resaka fanafiana tranga rasa tranga be da be zany tranga miseho eto amin'ny fiarahamonina noho nyle tsy fandraisana ndraikitra ny fitondram-panjakana andrindra marina an'le fiarahamonina satria izay ny asany irindran'ny fiarahamonina mba
anana azo atao hoe fiarahamonina mirindra, anana fahefa mividy sahaza rehetrarehetra zany e hitantsika fotsiny raha nyresaka eo amin'ny resaka fizahantany, resaka azo atao hoe resaka fiaramanidina olana fotsy zavatra efa ataoko hoe zay olana zay ngamba nefa tsy latsaka ny tany amin'ny 20 taona tany de tsy vita ny mamahan'le olana hatramintsika zao fa de mbola misy resaka foana le zavatra. De zay zavatra ohatran'izay ka ataoko hoe io resaka fanolalana io tsy zava-baovao io, efa nisy foana io tao amin'ny fiarahamonina fa ny fandraisana an'le andraikitra namahany olana io efa mba nieritreretina hatramin'izay ataoko efa mandaha anankitelo ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao, efa fantany io zavatra io tsy vaovaovao aminy io fisiny io fa maninona no aty tonga de misy zavatra milatsaka bomba tapaka anankiray azy izay tsy diniana iarahaka ihana de amoahana ny lalana, amoahana ny fanabeazana sy ny lalana tokony hifanaraka mba tsy hisian'le izy mihitsy satria ny tena tanjona nge ny zavatra misy ande rehefa misy le zavatra ny victime efa victime, le olona lasa le olona nanao an'le zavatra zany hosazina fa ny tena de davina ny fitondram-panjakana any mba tsy hisy mihitsy le victime satria isaky misy le victime misy le fahavoazan'le vavikely lakely efa tara zay efa médecin après la mort zany hoe le fanaovanao castration an'le olona vozany efa le mal est fait dikan'izay zany efa tsy navita ny asanao ianao fitondram-panjakana nametraka ny fiarahamonina mba tsy ho tonga amin'izay famorana zay satria tsy tokony ho vo misy le kizy kely raha ohatra ka tena nanao ny asanao ianao. Mitovy amin'izay fanontanian'izay ihany no todiako eto amin'ny hajanirina hoe inona averinao ataontsika hoe sosikevitra na vahaolana tokony hipetraka ary manoloana an'izay fisinatrangana fanolanan'izay mifanindran-dalana amin'ny olalàna izay vao nolaniana farany teo io. Iombonako hevitra ilay hoe misy antony maro de cause à effet fa ity moa zany zao lalàna zay moa ny asan'ny fitondrany institutionnalisé de izy zany no rafitra amin'ny alalan'ny lalàna no ifehezan'ny olombelona raha tsy zaiko izy tsy hita zay mahafanjakana azy fa akoatra lalàna nefa ny misy tsy voafehan'ny lalàna ny raha sanatria ohatra zany ohatra hoe inaperçu rehefa tsisy mahita le izy de amin'izay fotoan'izay ohatra hoe rehefa maty eritreritra le olona zarary tsisy nahita de tsy responsable zany sady tsy atao famisirana izy no tsy mandray andraikitra amin'ilay fianakaviana tsy migadra sy ny sisa ka io zany tsy vitana lalàna fotsiny ny fiainana fa zahako manokana ama prestataire sy technicienne na amina société civile de misy fotoana miona amina société civile maro de ny teniny hoe nahoana manana didy isika amin'ny lafiny éducation citoyenne amin'ny fiarahamonina misy atsika satria ny samy mampalahelo na ilay ovy-sirina na ilay voaolana samy mampalahelo reo fa manana didy ary samy mandotratra de misy paramètre maro misy antony maro misy donna maro mahatonga ny amin'izany ohatra anisan'ny ho an'ny mpanabe moa zany de ny hoe ny fanabeazana indrindraindrindra amin'ny alalan'ny conscience misy olona ny miadevitra eto zao tsika fa izy tsy eo anatina fianakaviana daladala be ary tsy hotratra zany fanolanana zany mihitsy fa misy indray nefany efa karazana fianakaviana mihitsy tsy eo eo de mivadika biby na ohatran'izany ka zany mitaky fanabeazana ny akoatran'ny fanabeazana dia io ihany koa ny fiarahamonina zay misy atsika manabe tsika ao anivon'ny tokantrano mety misy ray aman-dreny eny miteny ny zanany hoe tsy mety zao ary nisy ray aman-dreny anankiray zay nampanatsony sekoly gaga be le renim-pianakaviana hoe io zanako ve mahavita an'izany ka ohatrano le ankizy tsy mahavita an'izany fa any le ankizy vao mampiseho ny adalany ary zavatra tsy eritreretina mihitsy hoe izy tompony andraikitra ambony amina orinasa anankiray nefa ny zanany mahavita zavatra tena tsy eritreretina de nitomany moa le ramatoa hoe tena tsy naposiko mihitsy hoe zanako havita an'izany dika zay zany manabe ihany tsika ao an-trano fa ny fiarahamonina ihany koa manabe zay le hoe anamana de mety mifampitarika any ny ambolambo de ambolambo de manimba azy fa akoatra ny fiarahamonina ihany koa dia tsy azo lavina nahoana fa io resaka tambazotra sosialy io ny akizany nisy fotoana zao hoe nizarana android tablette sy ny sisy ny mpampianatra ery amin'ny tableau mampianatra matematika x y ny ndralahy x hafa nijereny ao anatin'le tablette sy ny sisy ary le mpampianatra za tsy mahay mijery le izy fa le mpianatra indray no anontaniana hoe ahoana ny fomba hidirana amin'io de avy amin'izay vao niteny hoe tsy mety ty zavatra ataontsika ity fa zavatra ohatran'izany zany zao
vokatr'ilay firimirimo lay atao lazaina fa teknôlôjia, lazaina fa fandrosoana oatsika miantsehatra amin'ny asa moa zany a dia mahazo tombony amin'ny teknôlôjia satria ohatra hoe mampiditra 10 fotsiny ianao a mandritrin'ray volana dia mahalefa sary, mahalefa artikla, mahalefa an'izao rehetrarehetra zao fa ny ankizy anie a tsy mandray vola ny goteny aza lasa makao amin'ilay izy. Eo zany ny ray aman-dreny tokony maka mesura ihany fa tsy hoe mahafinaritra hoe manana tablety ny zanaka ihany na dia mba hividianako koa. Zany zany anisan'ny parametra ary ny ankoatran'izay resaka fanabeazana sy sosiôlôjia zay dia lafiny psikôlôjia. Io koa ny matetika nahoana tsy azo dinganina ihany ny siansa, misy fotoana izy io ohatran'ny manaranakany ihany io zavatra io hoe ary mahatsiaro an'ilay raim-pianakaviana anankiray nitaritany zanany teo atohatra dia niteny hoe ajanony eto alesy fa tetiko nitaritako any dadabe any lafarany. Dia izy io zany a ohatran'ny hoe misy fianakaviana manaranakany ihany a tsy mahafehy ilay izy a dia regniko io zany tokony mba jerena ary siblena manokana amin'ny lafiny fanabeazana. Za tsy hoe manavakavaka olona fa ny fanabeazana moa zany dia alefa amin'ny akapobeany fa mba tsapaleolona ilay izy. Fa ianao rehefa ananabe kanefa moa atahoana fa tsy araka nantenanao ilay izy mba efa afaka didy aloha ianao. Fa raha teo aoriana mametsiny fotsiny a zany ngamba ny ataoko hoe tsy dia mety ka zay lafiny psikôlôjia zay tiako ampitaina ihany satria matetika ny toetra ny ray aman-dreny a misy tahafan'ny zanaka ary ny toetra ny zanaka misy makao any ray aman-dreny ohatrany hoe le renim-pianakaviana marary fo e. Raha marary fo ny renim-pianakaviana dia marary fo koa le zanaka ao akivo satria manitsaka frein tampoka ianao, janona tampoka ny tômôbilina dia midoboka ho azy eo fon'ilay zazakely eo akibo. Dia io koa zany misy akony be dia be eo fa tsy afaka ny teny fotsiny hoe ity antony ity na ity antony ity na ity antony ity. Dika zay a amin'ny antony be dia be azy dia mila lafiny ezaka be dia be io na ekônômia na sosiala na politika na fivavahana na fiarahamonina na sekoly ary voaray ao anatin'izao a ireo ministera ary isoran'izy ireo azo lazaina hoe manezaka ihany izy ireo a ny éducation nationale, ny enseignement technique ary ny ino izy teo ny fampianarana ambony. Fa zareo koa zany a manana ezaka amin'izao a amin'ny lafiny fanabeazana sy fampianarana. Ity fantahinana anankiray ity a dia efa somary nisy resaka ihany ary somary efa voatsidika kely tany am-piandohana ihany koa tany amin'ny resaka hoe hatreny amin'ny efa nisy ireo ataontsika hoe diplômaty naneho ny heviny mahakasika an'iny lalàna iny a tany am-piandohana tany amin'ny fivoahana izay lalàna izay. Ny fahitanao azy manokana Andriamatoa Tanerakontsoa mampamakafaka anao ny resaka fiainam-pirenena mihitsy indray no resahantsika sy ny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Inona no mety ho akon'ireny fanapahan-kevitra noraisiny fitondram-panjakana izay ataontsika ao anaty fonoteny araka ny nambarantsika teo ireny hoe somary tao anatina fotoana maimaika ihany raha atsorina mivantana izy dia hoe toa tsy voadinika hifanaraka amin'ilay tena zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina fa tsy azontsika hodiana tsy hita ihany koa ny fiaraha-miasantsika amin'ny sehatra iraisam-pirenena no mety ho akon'ireny fandraisana fanapahan-kevitra ireny tompoko amin'ny fifandraisana ara-diplômatika any Madagasikara. Efa fantatritsika tsara fa efa deuxième mandat tsika amin'izao fotoana izao. Tsy tanteraka tsaka sy ndava ny zavatra nampanantenaina tamin'ny 2024 noho ny fahatarana ny famoahana ny programme général de l'État tara tsy nekeny tsy hoe tsy nekena moa zany fa nahitany fampindram-bola iraisam-pirenena kritika moa zany le zavatra amin'izao dia taraiky mihitsy efa tena efa hiditra deuxième mandat vao mivoaka le izy. Zany zavatra zany efa mampiseho eo amin'ny firenena ny tsy fahamatorana loatra hoe tena anova zavatra eto amin'ny firenena eo amin'ny resaka fitantanana. Ary vao nanomboka indray ity ny deuxième mandat dia namoaka indray zareo amin'ny fanodikodinam-bola na tsy fampiasana vola araka ny tokony ho izy ny resaka ohatra hoe fer fond d'entretien routier fotsiny ohatra hoe misy miliara be da be ao. Zany hoe tena marina zany ny fatokisan'ireo vahoaka ireo firenena nivelan'ireo atsika mihitsy no mbola tsy ao ary mise en cause izay vita mono na effective ny fitondram-panjakana atao anatin'le fifidanana. Dia amin'ny maha diplômaty dia manaiky izy fa ny résultat ivoaka raha malala fa tsy manampy araka ny tokony ho izy hoe tena raha fa maheno ianao amin'ny firenekafany hoe tonga zareo hanampy firenena anankiray miresaka amina milliard de dollars no fampiresahany
Ary raha Madagasikara nresantsika raha mbola tiatsika ny ampandroso marina effective ny tena atao hoe ampanankarena n'ity firenena ty mila an'izany investissement nany amina milliards de dollars zany hoe 11 milliards 12 milliards de dollars zany izay efa entsika tamin'ny fitonam-panjakana teo alohan'izao hoe nisy manifestation nataondrareo zany hoe betsaka ny vola anampy ka izay fatokisana zay mihitsy dia anisan'ny hisatra amin'ny fivoarana Madagasikara satria be tabe ny fivoarana tokony hisy indrindrandrindra amin'le mahaolona napetraka moa io hoe anankitelo ny axe tokony arahana zany mahaolona ny faharoa ny resaka agribusiness ny industrie ary ny fahatelo ny resaka bonne gouvernance de zay zavatra zay mila aseho amin'ny fitondram-panjakana mihitsy satria vao manao ianao miresaka ny teneniko hoe isy le incohérence tadidio fa ny firenena any ivelany efa mandrosony azy ary ny olotsotra ao amindrareo ara vao mahita ny zavatra miteny de incohérence ny zavatra ifampiresahana zany satria miresaka mahaolona ianao de resaka castration resahanao tsy normal mihitsy ny zavatra zany de zay zavatra zay zany mila tadidio tsara fa araky maha diplomate azy misy fiatsaram-belatsy foana eo satria tsy maintsy jereny le fiaraha-miasa zany le olona mandraraha ao amin'ny ana satria ina avy ny tombony azotsika eto amin'ity firenena ity tsy maintsy jereny zay fa ianao ny zavatra be da be ny tombontso tokony ho azotsika na fampidiran'ny fampiasam-bolan'ireo firenen'ireo fotsiny na ny olona ny aminy fotsiny ary de tsika tsy tadidio fa io foana afarako hoe ny vola ao ivelany eo nge ka tsy lany laniny fa ny fatokisan'ireo olona mpampiasa vola sy ny fatokisan'ireo firenen'ireo no ze tsisy eto Madagasikara de tsika menakavy tsisy famoronan'asa raha malala ny firenena mbola isan'ny faran'izay manitra foana de zay zavatra zay no mila avoaka tsara zay metrahana ny fatokisana zay miombon-kevitra amin'izay ve ihajanirina manokana ny amin'ny hoe voakitika hatrany amin'ny fitokisan'ireo mpiara-miombona antoka irasam-pirenena Madagasikara ny fandraisan'ny fitondram-panjakana iny fepetra tamin'ny lalàna mikasika ny fanolanany tao arinany moa izy nampanatsoana dia mifampiresaka tao le fampiresahana tao moa araka ny teny teo hoe ny teny hoe diplomate azo anaty dictionnaire efa voalaza teo moa zany ny dikany efa tsy fantatra tsony ndray zay toe le resaka teo satria ny any fantaritsika fotsiny de hoe natsony izy de menapakekely asa sisa fa mbola tsy fantatra koa zay tena toy ihany tao fa ny andrasana zany zao de hoe hisy akony tokoa ve le izy efa betsaka ihany tokoa ireo hoe ho avy ny mpamatsy vola amin'ny lafiny zao de miandry an'izany moa zany zao tsika de sanariva hoe iny zavatra iny no ampiantona le zavatra fa eo am-piandrasana isika fa ny anany tiako tsy piana fotsiny de hoe azadiny fa misy ny atao hoe vazaha mody miady fa misy koa ny gasy mody miavana de io zany misy le tena manateo hoe somary misy fiatsaraham-belatsy somary manahirana ihany resaka relation internationale sy ny lafiny politika satria reo tsy tena mazava be amin'ny kitsipoa amin'ny foa nefa koa nefa vazaha misy fotoana maharationnel azy dia mahitsy ihany izy ary matoa izy ny teny an'iny misy krika maro koa ao ambadika le izy azadeo nefa ny resaka fitakiana zon'olombelona efa diso 1789 ny tany France de ny tsika moa zany no an'ny Nations Unies dia taty aoriana ny ady lehibe faharoa nanao le fanarahana hoe tena tsy misy olombelona intsony vonoina manontolo na amin'ny apahany ohatran'ity castration ty zany de izy zany matoa miteny an'ireny efa misy argument be dia be ao ambadika le izy fa ny olona ohatran'ireny tsy miteniteny zavatra fotsiny comme ça nefa koa amin'ny lafiny politika azadiny fa misy fotoanany mody asaina miteny mihitsy aloha hitsapana ny alalan'ny rano de avy eo amin'izay hita hoe tsy mety le izy na hoe tena nety iny ohatrohatra zany ka io zany tena miandry tsika hatreto hoe hivoaka tokoa ve ary ny rarina moa tsisy manana mauvaise foi amin'ny fitondrana mihitsy hoe aloha tsy hivoaka de amin'izay miongana ho azy fa ny rarina moa hivoaka le izy fa izany moa zany de ny tantara no anamarina an'izay satria nahoana tsy azo lavina nefa ny Union Européenne manana ny tanjany eo anatrehan'ireo lobby international sy ny organisme maro ny bailleur sy ny rehetrarehetra tena tsy azo lavina zany ka izay ho avy zay zany no amaritra hoe nisy vazaha mody miady tao sy gasy mody miavana na hoe tena vokatra iny zavatra iny tokoa de ity tsika lasa mitady famatsim-bola hafa ndray avariana nasatratra amin'izay nanakarena hevitra izay ataontsika hoe fifanakalozana tao anatin'ny ora ray latsaka izay manana 10 minitra eo avy isika mitodika taon'Andriamatoa Daniela Kotosaoma ataontsika hoe amitinana ny
izay faneho-kevitra lavitra dia lavitra ny antsika tato anatin'ny fandarana mikasika ny lalàna manamafy ny sazy ho andreo mpanolana izay. Raha fitininao tompoko ny ataontsika hoe hevitrao manokana mikasika an'ity lalàna ity fahitanao azy sy ny mety ho akon'izay eny anivon'ny fiarahamonina sy eo anivon'ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny. Tompony ndraikitra tanteraka ny fitondram-panjakana. Izay foana moa zany ny zavatra misy satria ao anatina fiarahamonina anankiray tsika. Ary amiko tsy tokony hisy mihitsy ny fanolanana. Zany hoe ny fandraisana ny fanaovana ny lalàna rehetrarehetra sy ny fanabeazana sy ny fampanankarena an'ireo vahoaka rehetrarehetra zany anisan'ny andraikitra tokony hisorohan'ny fitondram-panjakana. Efa nisorohany moa izy amin'ilay fananganana indostria ao amin'ilay axe stratégique faharoa kanefa n'izay zavatra zay mila effective ary mila apetraka mihitsy hoe mba atraiza moa zany malagasy otrany ahoana no tokony ho hita eto afaka 3 taona, malagasy otrany ahoana no tokony ho hita eto afaka 10 taona satria mametraka amin'ny plan rehetrarehetra izy, malagasy otrany ahoana no tokony ho hitantsika eto amin'ny 2050 hoe mba tena malagasy manankarena, milamina, miresaka fampianarana, miresaka apetraka zany zay stratégie zay planification zay mba ahafahan'ny rehetrarehetra s'approprier amin'le projet ny fitondram-panjakana satria ilainy zay zavatra zay fa tsy atao oeraoera fotsiny ary mila mitandrina tsara ary mila ekena tsara daholo ny fahendrena anana an'ireo ray aman-dreny rehetrarehetra na ny ray aman-dreny ara-drazana io na ny ray aman-dreny ara-panahy io na ny resaka mpanao lalàna io na ny isaky ny faritra rehetrarehetra zany tokony anana ny fitondram-panjakana ny fametrahana zay hoe mba manana malagasy otrany ahoana ny tokony ho hitantsika eto tokony apetraka mihitsy hoe tratratsika ny resaka tsy haiko hoe any amin'ny 100e rang mondial satria tsika moa any amin'ny 145-148 any foana ny plastika hatramin'izay io tsy ny andraikitry ny fitondram-panjakana zao ihany fa topony andraikitra daholo nanomboka hatramin'ny fanjanahantany io hatramin'ny zavaty tamin'ny fahaleovantena rehefa nanomboka amin'ny fahaleovantena zany dia topony andraikitra daholo reo rehetrarehetra tsy anankiray kanefa amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao efa en connaissance de cause fatany rehefa andray ny fanjakana io izy hoe zao ny situation zao ny zava-misy an'le firenetsika zao ny zava-misy an'le fiarahamonina dikan'izay tokony mametraka amin'ny politika sy ny stratégie rehetrarehetra izy anovana an'izay mba tena tonga marina hoe io Madagasikara fa afaka 10 taontsika mba tafakatra any amin'ny 100e rang mondial satria ny firenetsika iny ka ngeda lavitra no la France zany hoe misy fahafahana be da be zany mametraka tsara zany hoe rafitra fivoarana zany eto mbola afaka misafidy ary tsika hoe ahoana ny développement durable ataotsika mba tsy hanao goudron be loatra tsika ka mahatonga ny fampiakarana ny température indray fa tena mba andao hita ny stratégie moderne amin'izao fotoana zao ny fanaovana trano ahoana ny resaka trano anticyclonique ahoana ny resaka famorona anazy ahoana ny fanomezana rafitra décentralisation amin'ny resaka fanatsarana ny resaka ekonomia any amin'ny faritra tsirairay avy ahoana ny fampianarana ao anatin'ny fotoana foa efa misy teknôlôjia ny isaorana moa ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny recherche ny resaka teknika hoe tena mametraka an'le politika hoe azo atao ny fianarana amin'ny internet zany mba hisin'le teknôlôjia aingana ary mila apetraka tsara zavatra zay satria izay fampianarana sy fametrahana ny lony amin'ny mamalagasy araka ny tokony ho izay andraikitra ny fitondram-panjakana ka reny resaka fanolanana sy nyreny resaka azo atao hoe mampalahelo rehetrarehetra reny ho fony reny rehefa tonga amin'le tena hoe fahefa-manao ny malagasy marina hoe fampianarana ny fahefa-mividy satria hafa mihitsy rehefa miainao anatina fahalalana zany izany zavatra zany tsy hoe akory amorona fa hitantsika zany any amin'ireo pays nordika rehetrarehetra hoe tsy miasa tsony anendrareo ny resaka ino tao ny resaka figadrana ary ny azy malalaka be tsisy zany hoe misy fahafahana zany ny fitondram-panjakana ametraka tsara zany atao hoe rafi-piarahamonina milamina sy mirindra ary elan'ny zany fianolanana resaka lavitra indrindra tsy hiseho tsony mametraka be dia be ny andraikitra ny amin'ny fitondram-panjakana ny mpamakafaka fiainam-pirenena Daniela Koutson ny hevitry hajanirina kosa mahakasika an'izay hoe raha ny voalazantsika rehetrarehetra teo ny fisiny ny lalàna vaovao iny sy ny resaka ady amin'ny fanolanana izay voaresantsika tao anatin'izay fandarana. Matoa moa fanjakana ny azakazaka tamin'iny dia misy antony eo fa efa io moa zany le izy efa tsy maintsy atrehana dia mitodika amin'ny ray aman-dreny raha ohatra hoe matahotra tsika dia fanabeazana aloha tsy maintsy atao voalohany satria araka ny voalaza teo tsy voatery hoe ny lehilahy ihany no mpanolana dia any amin'ny fanabeazana zany no
no tsy maintsy ezahana ho an'ny olona tsy manolana ne tsisy olana ao anazy le lalàna fa ny atahorana fotsiny any am'le resaka tondromolotra sy ny sisa eo amin'ny lafin'ny fiarahamonina zany a le resaka kakay a de any zany a mila miampy ihany koa ny lafin'ny fitandremana de efa nitrikitrihako teo ary mbola iverenako hatrany amin'ny mampampianatra ny tena amin'ny mampanabe ny tena de ny hoe manana tandrify amin'ny lafin'ny fanabeazana fadiny miteny an'izany taloha fa zao a na tiatsika ray aman-dreny na tsy tiatsika tsy maintsy teny momba an'io tsika satria ny zanakavavy indrindraindrindra mila fahamalinana questionana minitra na toerana anankiray tsy voafehy fotsiny de mety efa hitandoza fa ny zanakalahy ihany koa samy de dika zay zany ilay resaka ezaka atao fanaraha-maso fahamalinana sy ny sisa prudence dia mila ampakarina bebe kokoa zany rehetrarehetra zany nefany de any amin'ny resaka conscience any amin'ny resaka feo amin'ny fieritreretana ka mampanabe ny tena dia mampatsiahy mandrakarivany hoe ny famolavolana io feo amin'ny fieritreretana io anisan'ny misoroka ny zavatra rehetra risika rehetra voalazantsika teo ho amin'izany satria nahoana ny fianakaviana foana ny tsy maintsy mizaka an'io na naditra io zanakao io na endro zanakao io na le vaolana io na le mpanolana dia misy responsabilité partagée foana fa tsy havitanao mihitsy ny hijery ny hoe ianao nefa nanolana tany de zakaony ianao fa ianao tsy maintsy totoetoetsy seroa ihany de mba hisorohana an'izany ny amisy avisanany ratsy mba hiveniny soa de mitodika amin'isy ampianakaviana zany hoe mitaky fandraisana andraikitra ary tsy fady intsony ny resaka sexualité manomboka indrindraindrindra n'ity lalàna ity fa raha tsy miresaka an'io de efa lasa le conséquence no ho zakaina avy eo de efa problème miampy problème izay ny ana no teny avy aty amiko mankasitraka tamin'ny fanasana mankasitraka ny namana amin'ny fampizarana mankasitraka nyreto ekipa teknisianina ireto ihany koa ankasitrahana be dia be ianareo tompoko nanaiky ny fanasana ny fandaharana Aleo Resahana Anao ny Sehatra tamin'ity alina ity tao anatin'izay adiny ray latsaka kely izay dia noentintsika lavitra dia lavitra ny famakafakana sy ny fifampizarana manodidina n'iny lalàna 420 tsipika ohatraohatra ray manamafy ny sazy mikasika ny fanolanana eto Madagasikara iny hitantsika tao anatin'izay fa tsy voafehy ary tsy voafetra amina tranga anankiray sy ataontsika hoe fepetra ray ihany izay resaka fanolanana izay fa voaresaka tato avokoa ohatra ny amin'ny resaka toe-karena ny resaka politika ny resaka fifandraisana amin'ny sehatra irasam-pirenena sy ny sisa ny tanjona tao anatin'izay fandaharana izay dia ny ahafahan'ny rehetra mandefa lavitra ny ady hevitra manodidina izay lalàna mikasika ny fanolanana izay ny tanjona ihany koa moa zany mazava ho azy ary irasantsika rehetra dia ny hoe mba tsy hisiana izay fanolanana izay mihitsy eny anivon'ny fiarahamonina ankasitrahana ny vahiny tato amin'ny fandaharana fa ankasitrahana ihany koa ianareo rehetra izay nanaraka ny fandaharana dia ampatsahivina fa azontsika atao ny mamerina manaraka an'izao fandaharana izao sy mizarana izany ihany koa ao amin'ny page Facebook Record Madagasikara dia manome fotoana antsika indray ny fandaharana Aleo Resahana Anao ny Sehatra ho amin'ny herinandro avy izao hitondra resaka hafa indray isika atao anatin'ny fandaharana hitondra lohahevitra hafa indray misokatra ho an'ny rehetra ny fanehoan-kevitra dia aza misalasala maneho hevitra na ihany koa miantso ny Record Madagasikara raha te haneho hevitra atao anatin'ny fandaharana Aleo Resahana ianao mikasika ny tranga rehetra izay misy eto amin'ny fiainam-pirenena na sosialy na toe-karena na politika sy izay rehetra azo resahana. Mimetraka ny veloma mandra-pitafa ary amin'ny manaraka indray veloma tompoko.